Zava-misy eto Madagasikara dia fantatsika fa ny lalàna feniasy eto Madagasikara dia fa mifandray tokoa amin'ny hoe lalàna iraisam-pirenena sy ny convention iraisam-pirenena momba ny asa sy ny tontolon'ny asa ankapobeny. Fa zava-dehibe azay moa no mijerena amin'izao fanaovana sonia ny fanarahana eo amin'ny NMG sy ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny asa zao dia ny hoe ahoana no ametrahana azy hifototra bebe kokoa amin'izany hoe fanatsarana an'izany hoe droit du travail zany mba tena hifanaraka amin'ny convention internationale du travail ary tena manaraka an'izay fivoarana eo amin'ny eran-tany zay. Ny zava-dehibe ao anatin'izay koa dia hoe ny mpianatra mpitsara no hijerena voalohany kanefa kosa izao ezika atao zao dia ho an'ny mpitsara rehetrarehetra ary ny isaoty manokana moa ny directeur général le directeur général ny sekoly ny école nationale de magistrature des greffes amin'izany hoe ezaka atao anatsarana bebe kokoa ahafahantsika moderniser zany ny arsenal judiciaire antsika amin'ny resaka droit du travail. Zava-dehibe loatra zany satria anova ny fomba fampianarana mikasika ny hoe lalàna feniasy eto Madagasikara zavatra atoka antsika amin'izao fanarahana natao androany zao. Fiona ny tena olona antsika hatramin'izay na tonga amin'izay hoe tsy mifanaraka tamin'ny lalàna ny lalàna misy eto Madagasikara mifanaraka amin'ny lalàna iraisam-pirenena kanefa mivoatra isan'andro zao zany tontolon'ny asa zany. Hitantsika ny tontolon'ny asa fa betsaka ny zava-misy amin'izao fotoana zao na tsy resaka mikasika ny ahoana fipetrana zany télétravail zany ary hitantsika koa ny aty Madagasikara misy moa ny zo fototra eo amin'ny ambaratongan'olona samihafa nazavaina teo hoe fa ahoana mikasika ny hoe fanajana ny fahafahan'ny olona maneho ny heviny eo amin'ny sehatry ny orinasa, ahoana mikasika ny hoe tsy fitongolanana amin'ny sehatra ny hoe mahavavy na mahalany ilay olona, ahoana n'izany hoe discrimination zany, ahoana ny mikasika ny hoe travail forcé, ahoana ny travail des enfants, ny fampiasana ankizy sy zarena mivoatra isan'andro zao ny tontolo zany hoe asa zany ary indrindra lalàna mikasika ny asa ka ny NMG moa dia miezaka foana koa manaraka an'izay fivoarana zay ary ny fanarahana zao dia mba ahafahantsika manosika an'izay ezaka ataon'ny NMG zay mba ahafahan'ny mpitsara malagasy tena ny manana traikefa manana expertise mikasika ny hoe tsy ny eto Madagasikara fotsiny fa ny fahafantarana koa ny jurisprudence eran-tany rehetrarehetra reny mba ho fantatra ara-piasaina ampianarana aty Madagasikara zay. Satria Madagasikara tsy afaka miala ao anatin'ny tontolo fanatontoloana amin'izao fotoana zao ary tsy maintsy miditra an'izany koa zany ny NMG. Ny zavatra fiankaviana moa no avy aty aminay dia ny hoe misy ny fanarahana ary misy andiny zavatra maromaro zany no fanarahana ao anatin'izay fanarahana voasoniavina teo ka ny tena zava-dehibe dia ny fanatanterahana an'izany hoe ndigana asa zany satria ny famatsiana ny ezaka roa dia avy aty amin'ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny asa fa ny fampitaovana ny zavatra rehetrarehetra roa dia mila koa fandraisana ndraikitra avy aty amin'ny NMG. Fa zava-dehibe ao anatin'izany koa satria betsaka amin'ny mpampianatra aty amin'ny NMG dia novo fifanana any amin'ny centre de formation en Turin. Dikan'izany dia ilaina koa reny magistrat na mpampianatra enseignant reny dia mba tokony hijanona aty amin'ny NMG fa tsy verina avy any izy dia tonga dia fa andeha monjy tsy toerana hafa koa satria formation tena azoko lazaina avolenta no atao ary zavatra tena spécifique satria tontolon'ny asa moa io lalàna feny asa io ka zava-dehibe tokoa ny siny zany hoe olona izay voaofana ary hiasa ao anatin'izany tontolo izany.